Mbola kafaliana indray tompo plasy tompo vavy ny androsoana eny tokantranonao a. Zava-baovao indray no antsika androany. Inona sakafontsika io chef? Miaraka antsika rehetra amin'ny tokantrano chef Marisy sy itsika miaraka aminareo eto amin'ny MBS le restaurant Le Tendia Kasomanga misy chef Marisy. Isaorana daholo ianareo rehetrarehetra izay manaka mindalo tao amin'ny Le Tendia satria dia tena misy tokoa dia tena aiza dia sakafo maly, aiza dia fako maly. Lasa mijery amin'ny page-ny Facebook aloha inona moa le fako maly, inona moa le zao. Sakafontsika androany aoriana an'le faingo kely nomboka amin'izay tsika. Iny ary mampiavaka ny émission ny chef Marisy dia ny zany live. Tsy misy sakafo hoe andrahoana dia anfena dia misitona masaka aty ambony ambalatabatra any ambiance 7 heures live. Sakafontsika androany dia gambas grillé à la sauce rouge. Sauce rouge. Hoe misy voatabia zany mampamenamena anazy satria voalohany aloha dia alaitsika dia lapoaly afanantsika eo ambony patana dia zaraitsika ohatran'izao minday gambas. Ranomamy moa izy ity chef sa ranomasina zany? Ny gambas ity zany dia fioman'ny ranomamy amin'ny ranomasina. Any vatomandry misy azy. Vinany reny zany ny fangalana. Misy vinany. Tsy dia vinany foana sao dia hoe izay olona manana vinany dia mihinana an'ity fa any amin'ilay misy vinany dia ranomasina sy ranomamy miaona. Vahatsika ohatran'izao ataontsika an'izay koa ny iray. Misy zany olona mahandro sakafo ao an-trano mandeha miantsena izy amin'ny fito maraina, verina avy any izy amin'ny folo, tonga an-dakozia izy amin'ny folo, ary 12 izy mbola ao ihany mbola tsy maintsy hoe sakafo. Ianao zany mieritreritra hoe omby reny hivoaka ao. Nefa zavatra tsy misy dikany akory. Tiako tenena zany dia zao hoe tsy mijanonena ao an-dakozia, tsy mijanonena. Arakaraka ny mijanonao elo ao an-dakozia vao maika tsy zavatra azo hohanina ny zavatra ataonao. Dia efficace et rapide kosa zany sakafontsika androany. Tsy hoe androany fa isan'andro. Iny tsarina. Fa inona zao iny mivoaka iny? Atody ve? Tsy atody nefa le saosy eo amin'ny lohany ao. Dia ataontsika mivelatra ohatran'izay. Chef, ty ohatrany hafa ny lokony dia hita zao hafa ny lokony ohatrany mavo. Ty lahy dia ty vavy. Mazava be. Isika menaka eransotro anaty lapoaly rehetra zay dia ataontsika eo leha gambas leha mivakina ataontsika manaraka ny lapoaly. Chef, izy ty ve zany tsisy mihinana esorina mihitsy fa tonga dia hoe fihinana daholo. Tsy zavatra sorina nefa indray amin'ny lohany iny misy an'ilay fasika fa nijereko toa tsisy dia anavelako amin'izao. Dia karotsika ny afo dia alaitsika ilay tao amin'ny lohany iny dia ataontsika ao. Lolotsika dia maka dia diovitsika ny latabatra. Asositsika izay tsy ilaina. Karotsika kely ny afo dia tia misy natao hoe mixte, un clé mixte sady polygone no plate. Amin'ny lakozia indray izy dia cuillère mélangeur. Izy fourchette dia misy sotro. Dia avela eo. Tsy azo andrahoana ela be ny fruits de mer andraha maty daholo ny vitamine ao aminy tsika. Fa ty zany tsy fruits de mer fa fruits de vinany. Fruits de vinany. Vinany le izy fa tsy tany anaty ranomasina fotsiny fa io anaty ranomasina sy ranomasina. Ary ianao intelligente. Dia avadiko ilay izy dia lasa mahazo ohatran'izao tsika. Lasa mivoaka daholo. Mahita tsara ve caméraman? Atỳ amin'ilay caméraman manjakely problème fotsiny raha misy moa mo amintsika dia ino any koa. Ie, zay koa ny olona atsy tsaroko zany rehetra dia déglaceko amin'ny rano kely fotsiny. Mba ialana ilay saosiny le izy nigrina tamin'iny dia ampamasaka ingana an'ilay lamosiny ao amin'izay.
Bon, aoriana amin'izay dia maka atoko anatin'ity vilia kely ity izy aloha dia miandry kely eo dia maka tongolo aingana be amin'izay fanaovako ny saosy avy eo misy antony manokana anaovana ny tetika ny ohatr'izao atao madinika satria ataoko madinika izy dia nataoko ohatran'izay. Voilà, alefako ao ilay tongolo amin'ny misy saosiny ihany dia apiko menaka kely tokony apiko menaka kely tokony iray sotro kely menaka tsotra izy fa tsisy huile zao mety daholo izay ampiasainao. Avy eo manana tomate concentré en boîte sahabo iray sotro iray sotro kely dia fangaro tsara ao dia maka rano tokony indroa sotro avy eo amin'izay maka sira anaova haingana tsy mila ela be zany manao an'ity tsy mila mandany vola be zany maka poivre avy eo dia maka poivre anankiray fa kely fotsiny ilaiko lohan'iny ataoko boribory ohatran'izao amin'ny tsiro kely azy sy mba mety fangarony kely azy tsy mila atao masaka be iny lokony afo ilaiko ny lovia ilaiko ny lovia dia ilaiko amin'izay le gambasy resetsika amin'izay dia ilaiko le gambasy zany hoe le gambasy tsy sira ihany koa fa ny saosiny ihany no tsitsika saosiny ihany nasina sira dia alaiko le saosy ataoko ohatr'izao dia hitan'izao any amin'ny caméra tsara mihitsy rehefa izay dia maka haingontsika itsika manana bazilika foana miaraka amin'izay bazilika dia tena mahasalama dia bakeo maka tomate cerise dia ataoko lasitoko vavy vita nanao antsika raha nisy dia misy sika 10 minitra nanao azy ty bazilika ty ve zany hohanintsika rehefa mihinana anazy sa bazilika satria hoe mahasalama nisy chef teo amioko tantara kely nareo tamin'ny 2001 vola nanomboka ny mafilitra voalohany nijavatra nisy teo an-tsena teo amin'ny pavion dia ary zato natondreo dia mahazo bazilika be ohatr'izao anao satria tsisy mividy mihitsy ny karana ny vazaha mividy azy teoriana efa miforceko tao amin'ny émission foana ohatran'izao vidinao 3 arivo satria fatany hoe chef Marius mividy foana dia tsy maintsy fatany hoe tsara mahasalama fanafodiny bazilika indrindra rehefa amin'ny ririnina mihinana bazilika sy monty amin'ny sery veloma tompoko amin'ny manaraka aza miala mafilitra aza miala amin'ny MBS ao amin'ilay tendy any fotoanantsika any Akazomanga veloma zay indray ary nazao tolotra ho antsika rehetra makasitraka anao naharitra hatramin'ny farany